Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Kristianina ve ianao? 20 taona no mihoatra, mbola mpitovo ary maniry hiroso amin'ny fanambadiana. Natao anao indrindra ity vidéo ity. Satria eto amin'ny pejy Marka 16:15 dia misy ny Tetik'asa izay antsoina hoe Genesisy 24. Izay natao indrindra ampifandraisana ireo mpitovo kristianina maniry hiroso amin'izany fanambadiana izany. Novidina manokana moa ny hoe Genesisy 24 ao an'ity Tetik'asa ity satria raha mijery ny voasoratra ao amin'ny Genesisy 4:20 dia mahitantsika ny tantaran'ny nampakany Abrahama vady ho an' Isaka. Raha fitiany kofoa ny tantara dia hoe nisy lehilahy izay mpanompon'ny Abrahama tao izay nirahany Abrahama handeha hitady vady ho an' Isaka zanany. Dia nandeha io lehilahy io ary dia sady nivavaka izy. Dia nahita an-dRebeka dia nitondra an-dRebeka teo anatrehany Isaka dia tena nifankaty nivady tokoa izy roa ireo. Ary hitantsika fa Andriamanitra ihany koa Genesisy 2:2 dia tena nisahirana mihitsy nitondra ny Eva teo amin'ny Abrahama. Zany hoe asan'Andriamanitra mihitsy zany ity hoe mitondra sy mampifandray ny olona anankiroa ity ho amin'ny fanambadiana. Ka izahay zany raha manao an'izao Tetik'asa zao dia tena zavatra biblika zany. Ara-tsoratra masina zany. Ary ity lehilahy izay mpanompon'ny Abrahama ity zany ny ministeran'io zany no raisinay. Hoe hanao izay fomba ahafahana mampifandray antsika kristianina ahafahantsika miroso amin'izay sehatra ny fanambadiana izay. Efa tamin'ny 2 taona lasa no efa natomboka ity Tetik'asa ity ary nisy ny lesoka izay hoe hita tao anatin'ilay izy ka dia ho atsaraina izay lesoka izay amin'ity andiany manaraka ity. Na izany aza tamin'izany fotoana izany tena nisy ny couple formé, nisy tokoa ny niroso tamin'ny fanambadiana mihitsy vokatrio Tetik'asa Genesisy 24 izay efa natao tamin'izany fotoana izany io. Inona raha aloha ny fepetra izay ahafahanao misoratra anarana? Voalohany aloha zany dia kristianina ianao. Ilay kristianina dia hoe mino ny ray zanaka fanahy masina. Faharoa dia 20 taona no mihoatra ianao. Raha voalatsaka izay aloha zany dia aza misoratra anarana mihitsy fa 20 taona no mihoatra na 80 taona azy ianao tsy maninona. Kanefa mbola mpitovo, izany hoe tsy mbola nanambady ray aloha zay. Fa ny faharoa koa dia hoe tsisy olona miaraka aminao amin'izao fotoana izao. Zay koa hoe mpitovo izay tiana lazaina. Ny fahaefatra dia hoe maniry ianao hiroso amin'ny sehatra ny fanambadiana. Zany hoe tsy olona andeha hanandranandrana na mitady olona iarahana atao sipasipa fotsiny fa tena hoe olona efa te hiroso amin'izany sehatra ny fanambadiana izany ianao. Fa mbola misy fepetra ihany koa reto izay ampiana dia ny hoe anankiray aloha mety tsy hahafaly antsika fa nefa dia tsy maintsy niraisinay ilay izy ny hoe olona mbola tsy niteraka. Kanefa ny manarak'izay koa dia hoe olona izay mipetraka ao an-Tananarivo, faritany-Tananarivo ary ihany koa mipetraka aty Eropa. Ireo ihany aloha zany no afaka misoratra anarana amin'ity fanavaozana ny Tetik'asa Genesisy 24 ity. Sarotra be ho anay ilay mitady vady ho an'ilay hoe any Farafangana no mipetraka, aty Tuléar no mipetraka dia tena sarotra be fa aleo aloha ny ao an-Tananarivo aloha no anombohanay azy dia rehefa avy eo ho hitarina tsikelikely ihany ilay izy ho an'ireo le hoe any amin'ny faritany sy ny toy izany ireo. Ka le aty Eropa resahako dia France, Suisse, Allemagne, Belgique, Italia, zay zany ilay Eropa izay resahana. Dia ahoana ny fomba fisoratana anarana? Mamempoana aloha ny fisoratana anarana tsy misy vola izay alohanao. Dia misy roa io izay hidiranao. Raha ohatra ka hoe data Facebook no ampiasainao dia tsy tafiditra amin'ny roa io ianao fa tsy maintsy miditra ianao na any amin'ny cybercafé na mampiditra internet ao anatin'ny telefonanao vao afaka mameno an'io roa io ianao. Dia mameno ianao reo fanontaniana izay apetraka eo. Vetivety kely io dia feno fa tsy ohatran'ilay fisoratana anarana tamin'ny voalohany misy zavatra be dia be tsy maintsy soratanao. Fa tonga dia coché fotsiny ianao, manondro fotsiny ianao izay zavatra mety aminao hoe ohatr'izao dia coché fotsiny dia vetivety kely izy dia feno. Ny zavatra tena niova zany tamin'ity andia manaraka ity dia ny fampidirana sary. Obligatoire zany tsy maintsy misy sary amin'izay zany fa tamin'ny voalohany izay dia tena hoe naminaviana fotsiny hoe iza ary ty olo ity, ahoana ary ty olo ity zany. Dia iza indray ity dia mezaka maminaviana zay dia mampifandray an'ilay olona anankiroa. Tena sarotra be izy tamin'ny voalohany satria tsy mahita sary ianao. Dia nefa dia nahagaga fa nisy ihany tokoa ilay couple formé dia nisy tena nivady mihitsy tao anatin'ilay izy.
ka mba hahatonga ny hoe be dia be ny fanambadiana ho teraka ao anatin'izao tetik'asa izao dia aleo asiana sary amin'izay. Ary rehefa tena nijery zahay le Genesisy 24 dia nahita mihitsy ny hoe ilay olona izay nirahany Abrahama dia sady ny fanahita maso an'i Isaka izy, zany hoe efa fantany zany ny endrika Isaka, dia nahita maso an-dRebeka ihany koa izy zany hoe afaka lazaina hoe nahita sary ihany koa izy zany fa tsy hoe nandeha anjambany fotsiny tsotro zao. Dia zay zany no hoentina anatin'izy ity. Ka ilay sary zay resako dia asiako fanamariana kely hoe sary lava hita tsara daholo ny vatanao rehetrarehetra hatrany amin'ny tongotrao ary sary mazava tsara ny endrikao ao anatin'ilay sary dia sary izay nalaina farafahelany 3 volana. Tsy sarinao tamin'ny 20 taonanao zany na tamin'ny 20 taonanao no alefanao, fa raha 20 taona anao dia sarinao amin'izao ianao 20 taona izao ka mety hoe sary tamin'ny 2 volana lasa na tamin'ny herinandro na toy izany izay zany no ampidirinao ao anatin'ilay izy eo ahafahany mijery hoe iza no mety amin'iza. Fa anisan'ny fanatsarana izay nentina ihany koa satria anisan'ny olana be dia be ny resaka hoe volokoditra. Miala tsiny aloha raha miresaka an'izany fa mety ho tezitra tsika hoe anga misy an'izany ny kristianina tsy tokony ho rasista sy ny toy izany. Tsy voatery hoe rasisme ilay izy fa mety hoe zay mihitsy le préférence an'ilay olona hoe ny azy olona zarazara ny tiany na olona fotsy fihodirana ny tiany na olona mety amin'ny daholo ny rehetrarehetra ny volokoditra. Ka amin'ity zany dia no raisinay koa zany zay hoe azo ekena. Ka raha ohatra ianao ka miteny hoe ny olona fotsy fihodirana no tadiaviko dia hiezaka zany zay hijery amin'ilay sary zay tonga eo hoe izy ary zany no mifanaraka amin'izay safidinao zay ao anatin'ilay olona be dia be zay tonga eo zany. Dia inona ny zavatra mitranga rehefa voaraina iny fisoratanao anarana ao anatin'ny 2 volana zay dia tsy maintsy mamaly ianao na hoe na ho tsia. Le eny tiako tenenina dia hoe misy olona zany présentenay proposenay aminao hoe ity olona ity mifandraisy anao amin'ity olona ity fa ity no heverinay fa mitovitovy amin'ilay critère izay nitadiavinao dia mifandray ianareo. Zay le hoe eny. Ny tsia indray dia tsy hoe tsia akory fa hoe mbola tsy nahita olona zany zay fa mbola miandry ianao aloha dia tsy maintsy mamaly zay ao anatin'ny 2 volana hoe mbola eo am-pitadiavana olona manao zay fa mbola mangataka anao mba hanana faharetana satria ny olana manko dia izao. Raha tamin'ny andihany voalohany zao eo amin'ny 400 mahery teo no soratra anarana dia vero amin'izany fa ny 300 latsaka kely dia vehivavy daholo ary ny 100 mahery kely fotsiny no lehilahy. Dia tena vitsy dia vitsy zany ny lehilahy ao anatin'ilay izy ka tsy ahitana olona daholo akory ireo vehivavy ireo. Dia izay no olana ka amin'ity taona ity dia heverina hoe isy an'izay fanavaozana izay dia alianantsika ilay izy. Ny tsara ho fantatsika nefa ravana dia izao hoe ny données na ny information momba anao zany zay tonga aty aminay dia tena tsy ambaratelo tanteraka. Ny ekipan'ny pejy Marka 16-15 dia maro be fa ny miasa ao anatin'ity Genesisy 24 ity dia olona 3 sy 4 ihany. Ka ireo olona ireo ihany no mahita ny sary izay alefanao ary tena hoe mihazona an'izany ho tsy ambaratelo fa tsy hoe andeha anaparitaka. Tsisy atahoranao mihitsy zany no hoe so dia hiparitaka eto amin'ity pejy ity rehefa avy eo. Na ohatra ka ho vita hoe atao mariazy nareo tahaka an'ilay efa nisy tamin'ny lasa zany dia tsy ho voatery mihitsy tsy maintsy ho resahana eto hoe reto le couple formé dia zao fa natao mariazy ry zareo. Afaka manana an'izay hoe discrétion zay ianao fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho aparitaka be eto akory ny zavatra rehetrarehetra dia aza menatra, aza misalasala fa sao dia izao mihitsy no sitrapon'Andriamanitra ho anao indray ahazahoanao ny vady izay fanangatahanao tamin'Andriamanitra ary tsy mahamenatra mihitsy zany hoe mitady vady izany satria zavatra normal ane zany zavatra nataon'Andriamanitra ho amin'izany ane tsika olombelona ary misarotra izy amin'izao fotoana izao maro be nareo no mandefa ataka hoe mba mangataka vavaka fa efa tokony hiroso amin'ny fanambadiana amin'izay mba mitady olona sy ny ohatran'izao dia zay mihitsy ny mahatonga an'le hoe misy besoin be dia be avy amintsika dia mahatonga ny hoe andao arany anao tetik'asa ho amin'izay tsika dia mifampivavaka sika eto ambavaka nareo le ekipa zany izay mamolavola mijery iza siza ny metro na ianareo ihany koa izay misoratra anarana mba ho tanteraka somatsara ny programan'Andriamanitra ka isy olona kristianina be dia be hivady iroso amin'izany sehatra ny fanambadiana zany avy amin'izao tetik'asa Genesisy 24 izao. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala manoratra eo ambany eo dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.